manao ane ny fahasoavana sy ny fiadanana famin'Andriamanitra ray sy Kristy tompontsika amen. Mitarika ho amin'ny fandinihan-tena ny tompo. Toriteny izay ravahana hira miaraka amin'ny Mpihira 𝗙𝗙𝗙𝗢 ity anio ity. Matio 5 ny andininy 2 ka hatramin'ny 4 no ka hivelatra eo alohantsika ravana malala. Ny fihavanana amin'ny rahalahy no foditry ny fanompona marina an'Andriamanitra. Tena tsy manao zava-tsinitsinina natao hoe fihavanana ny ten'Andriamanitra. Ity toriteny ity dia toriteny nataon'i Jesosy teo an-tendrombohitra manomboka ny 5 ka hatramin'ny 7. Manazava lalindalina kokoa no ny fahazon'ny mpianatra ny antsoina hoe lalàna. Fantatra ny jiosy tsara efa renareo izy ny 20 voalaza tamin'ny 𝗠𝗏olo hoe zany hoe mahalala tsara ny lalàna ary mitandrina ny lalàna ny jiosy. Lalàna misesy moa ny tena ambara amin'izany ny didy 10. Nisy anefa ny fironana zay teo amin'ny fariseso ny mpahalarana milaza fa mifantokany amin'ny zavatra ivelany fa tsy amin'ny toetra amin'ny fo zany lalàna zany, mamono olona mivantana ihany. Zay ny fahotana fa tsy ny mahakasika ny fo na ny fiheveran'ny fo. Jesosy eto dia manambara fa ny sitrapon'Andriamanitra dia tsy mijanona amin'ny ivelany fa mahakasika ny fo sy ny fifandraisana amin'ny olona zany. Manazava ny lalàna Jesosy eto. Jesosy tsy tonga nyrava lalàna fa natanteraka lalàna. Misy fahamarinana 3 ry havana izay resantsika eto ary sany ten'Andriamanitra eto fa andehitsika aloha hisaotra an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny hira izay horedon'ny 𝗙𝗪𝗙𝗢 ary hanome voninahitra azy isaorana sy voninahitra ao.
reto no famarinanareo voalohany ry havana. Tandremo ny fahatezerana lalipaka. Tandremo ny fahatezerana lalipaka. Olo andininy faharaiky amby roapolo tapany faharoa. Ary zay mamon'olona dia miendrika ho amin'ny fitsarana. Fa izao kosa manao hoe izay rehetra tezitra amin'ny rahalany dia miendrika hohelohina amin'ny fitsarana. Izay rehetra tezitra amin'ny rahalany dia miendrika hohelohina eo amin'ny fitsarana. Mazava ny didifolo ny aza mamon'olona. Famonon'olona dia eloka lehibe zany. Ary eto anatrihan'ny fitsarana zay mamon'olona. Misy ny rafitra fitsarana teo amin'ny tanàna antsoina hoe fitsaran'ny aloha olona tamin'ny fotoan'andro. Jesosy dia milaza manao hoe za kosa milaza aminareo hoe izay tezitra amin'ny rahalany dia hoelohina. Eto Jesosy dia manambara ny fahatezerana sy ny fankahalana ao am-po. Io ny tena fototsy ny famonon'olona. Efa nama mamon'olona sady ianao rehefa mitahiry fahatezerana sy fankalana ao am-ponao. Midika zany fa ny fahotana. Ny fahotana dia tsy ninakory fa manomboka any am-po, fa tsy zay atao amin'ny tanana loatra akory. Any amin'ny fo dia efa manomboka ny famonon'olona. Tsy gaga sika raha miteny ny olon-kendry manao hoe anakatolory any fonao. Satria ny fotsika mitahiry fahatezerana tonga fahotana ny fiafarany. Zany ny fototsy ny famonon'olona, fahatezerana ao am-po. Ny dikany hoe zay rehetra tezitra eto ry havana dia rehefa jerena ny teny fototra dia midika hoe izay olona mitahiry fahatezerana maharitra, na hoe olona mitohy mitahiry fahatezerana. Hafa masy mety fahatezerana mandalo. Hoe tafitohina anao dia nisy nanipotitra akondro dia tezitra dia mandalo. Fa ny resahana eto dia hoe fahatezerana mitohy. Zany ny resahana amin'ny fahatezerana eto. Zany hoe tsy fahatezerana vetivety zany, fa ny olona rehetra dia afaka tezitra vetivety amin'izay mety mahatezitra azy. Zany ny tenin'ny tompo tezera fa aza manota. Fa raha vao maharitra io lalipaka io tafahoatra io dia tonga fahotana zany. Ny fahatezerana noho ny tsy rariny zany zao tsisy olana mihitsy zany. Fa ny fitezerana lalipaka mitohy sy maharitra dia namany famonono zany. Fahatezerana amin'ny olona nyresahana eto fa tsy hoe amin'ny biby akory na amin'ny tomobile na amin'ny bavila. Amin'ny olona amin'ny rahalahy, tezitra amin'ny rahalahy. Tandremo ny fahatezerana tafahoatra. Tandremo ny fahatezerana lalipaka amin'ny rahalahy. Dikany teny hoe rahalahy eto raha ny tena dika modiny hoe irakibo. Fa hevitra mitatra dia ny hoe ny olona hafa ny mpirahalahy ao amin'ny tompo, ny mpiara-monina, mihavana amin'ny olombelona rehetra. Ahoana tokoa moa ny havananao amin'ny olombelona rehetra fa ny rahalanao raikibo aminao aza tsy tianao. Mitandrema amin'ny fahatezerana. Fa izany nahatonga ny Kaina sy Abela, Kaina namono ny Abela, nanomboka tao amin'ny fahatezerana, nanomboka tao amin'ny fialonana, dia tonga ho amin'ny famonoana. Ary io tsy hitan'ny olona io, vitan'Andriamanitra, ny fonao izay feno fahatezerana. Tandremo fahatezerana tafahoatra. Tandremo ny fahatezerana mitohy. Fampiasain'ny devoly zany, tonga fahotana miafara amin'ny famonon'olona. Ny famonon'olona mivantana tsy resahany Jesosy eto, fa le akolaka zany, manomboka amin'ny akolaka, famonona akolaka, ny famonon'olona mivantana. Ao am-ponao dia tahaka ny efa maty sady ilay olona izay tsy tianao hankalainao. Zay ny famarinana voalohany havana malala. Tandremo ny fahatezerana lalipaka. Atolory an' Jesosy ny fonao, aoka ny fanahino ao, dia mibeba ratrahatra n'izany fahatezerana mahatry zany ianao, mihavana faingana. Fa ny faharoa ry havana dia zao ny hoe tandremo ny teny manambany sy manimbazimba ny hafa.
le teo tsy hitan'ny olona fa fatezerina any anaty fo any fa eto de hoe minindinny manaraka ediny hoe izay rehetra nazovonazovono anao amin'ny rahalany hoe olom-poana ianao de mendrika lohana amin'ny sindiona ary nazovonazovono anao hoe foka ialahy de mendrika ho any amin'ny elo mirehetra avy teny manambara faniratsirana olona zany fanambanina olona zany ny teny hoe olom-poana ianao de ndikandiny hoe tony milazany hoe olona tsisy ilana azy ianao ahoana moa ny sainao teny namanao hoe tsisy ilana azy ianao tsisy lanjany ianao tsinitsininy ianao teny faniratsirana tamin'ny fotoanandro ravana malala teny ara-mianina moa zany raka zay le fomba volazany azy raha misy olona miteny aminay hoe raka tena fanambanina fanaovana tsinitsininy zany ary le foka ialahy voaheninao fotsiny de hoe tsisy zany adala ny dikan'izany fanambanina mafimafy kokoa nolay teny teo aloha zany milaza va tena olona tsisy lanjany olona ray tena olona maty fanahy tsy manatsaina very ara-panahy very ara-moraly zava-dehibe ry havana ny fanajana ny olombelona indrindra ny rahalaza ray kibo aminao mpiaramonina aminao mpiara-mivavaka aminao satria ny olombelona de verina fa noforonon'Andriamanitra tahaka ny endriny karaha maniratsira manambany ny olona ianao de verina fa fanimbanzivana fanaovana tsinitsinina an'Andriamanitra zany olombelona mitovy aminao mpiara-manompo aminao mpiara-monina aminao raha isireninao zanakao de so de manambara fa tsy zavatra kely akory tsy zavatra maivana akory ny teny zay aloky ny vavantsika io nendretsika tsy mietreritra hoe mandratr'olona ane ny teniko zany mamon'olona ane zany teniko zany fa ny teny aloky ny vavanao de afaka manimba fifandraisana afaka mamodika fiainan'olona mandratra fondr'olona ny teny zay aloky ny vavanao noho izany ny mpianatry Kristy ny kristianina voakan'Andriamanitra dia atsoina isika hanana vava mitondra fiadanana ny teny aloky ny vavanao dia teny mamosira tsy teny manimba fa teny manaja teny mitondra fifaliana tandremin'ny lelanao fa mamotika sy mamono ny hafa zany lay ten'Andriamanitra dia mazava tsara ny hoe misy karazana hafatra tiany Jesosy ampitaina voalohany dia hoe zay tezitra amin'ny rahalany dia meliko amin'ny fitsarana samihafa le eloko samihafa ny amafiny samy fahotany zany zay tezitra amin'ny rahalany dia meliko eo amin'ny fitsarana io le fitsaran'lo olona io tsarana mbola ambanimbany zay manao hoe olom-poana ianao na hoe rakao sika de meloka eo amin'ny siny eo diona isiny diona ambany eo de fitsarana avo zany fitsarana ambony io ny raharaha rehefa makany amin'ny siny diona io de fa raharaha enjakenjany zay ary ny farany de hoe zay manao hoe adala ianao na foky alahy inona amin'ny fiafarany inona amin'ny fiafarany eo hoaiza ozy izy mendrika ho aiza any amin'ny elo mirehitra afo miakatra de so dia misy mampita hafatra samy hafa ny endrik'ilay famonoana eto samy hafa ny amafiny samy fahotandreo raha mbola afaka mibebaka re tompoko vanim-potoana ny karemy zao raha mbola afaka mibebaka ianao amin'ny rahalanao zay nasianao ratsy nanao zay nampalelo azy ianao de mibeba ety amin'ny tany fa mifitsarany lanitra tsy misy fibebahana tsony zany alay ny tena mba reto mendrika ho any amin'ny afo be ho any amin'ny elo zay rehetra manao tsinitsinina ny rahalany avana rehetra ny tompo tiany Jesosy ampianarina antsika tsy famonoan'olona mivantana ihany ny fahotany fahatezerana teny manambany manimba ny fifandraisana sy ny fiainan'ny olona zany no lalàn'Andriamanitra
tsy mikasika zavatra velambela amin'ny fotsiny ihany fa mijery ny toetra ny fo ny teny atao sy ny fihetsika atao. Koa mampitandrina antsika ny ten'Andriamanitra, tandremo ny fonao, tandremo ny ataony ny vavanao, tandremo ny ataony ny tananao, tandremo ny fihetsikaao, sao dia manimba mamono ny afo zany. Mety tsapanao akory zany, raha tsapanao moa zany hoe nandratra olona ny teninao sy nataonao dia mihavana faingana, mibeba, atolory an'ny Tompo ny fonao. Hira manaraka izay horedonina voninahitra Tompo enoy, teny manambara fifondana rahateo izany.
Famarinana fahatelo ry havana. Ataovy lara-pahamehana ny fikatsahana ny fihavanana. Ataovy lara-pahamehana ny fikatsahanao ny fihavanana. Ny andininy fahatelo amby roapolo sy ny fahaefatra amby roapolo ry havana. Andesika iara-maky ivon'izao ten'Andriamanitra zao. Andininy fahatelo amby roapolo sy ny fahaefatra amby roapolo raha sitrako dia iara-maky zany tsika aminaran'i Jesosy manao hoe: ary amin'izany raha mitondra ny fanatitra eo amin'ny alitara ianao, ary eo ny mahatsiaro fanondrahalanao manala aminao, dia avelao anoloan'ny alitara amin'ny fanatitra ka mandehana aloha, ataovy izay havananao amin'ny rahalanao, ary rehefa miverina dia vao atero ny fanatitra ao. Lara-pahamehana ny fihavanana. Tamin'ny andron'i Jesosy ry havana dia mandeha makany amin'ny tempoly ao Jerosalema ny olona, ny jiosy mba hanototra fanatitra. Ny fanatitra dia fomba mpivavahana lehibe izay natao teo amin'ny alitara zany. Ary ho an'ny jiosy dia zany fanaterana fanatitra zany no anisan'ireo asa masina indrindra, iray amin'ireo asa masina indrindra amin'ny fanompoana an'Andriamanitra. Zany fanateram-panatitra zany. Kanefa Jesosy eto dia milaza zavatra izay manaitra ny fihavanana amin'ny rahalalo. Zay ny tokony atao alohan'ny fanatitra. Mihavana aloha amin'ny rahalanao, zay voatery ny fanatitra. Tsy hoe tsy ilaina ny fanatitra, fa aoriana ny fihavanana. Ndika zany ry havana fa tsy eken'Andriamanitra ny fombafomba mpivavahana. Raha mbola misy lolo-po, raha mbola misy fifandirana, raha mbola misy tsy fifamelana. Zany ange ny vavaka ny ampanaran'i Jesosy: mamelany elokay tahaka ny amelanay izay mieloka taminay. Io fihavanana io ry havana dia ampahany io amin'ny fanompona an'Andriamanitra. Mihavana. Ny fihavanana dia endriky ny fibebana. Vanim-potoana an-karemy zao mila mibebaka, mibeba amin'ny rahalanao, raha nampalahelo ny rahalanao nataonao taminy. Mibeba dia ny mbola manana fotoana, dia ny mbola tsy tonga ny amin'ny fitsarana. Zay matsy ndika le fitsarana anankitelo teo. Raha mbola ety amin'ny fitsarana tany, mbola azo no hiazakazahany zany, mbola azo no ararotiny zany. Fa zany ny fanompona madio tsy misy tsiny dia manomboka eo amin'ny fo madio, fifandraisana madio. Mampalahelo raha mbola misy mpiara-mivavaka kristianina, mpiara-monina nefa tsy manana fo madio, manana fo lentika, mifanao ratsy, mihavana. Zany ny tenin'Andriamanitra manao hoe: raha azo atao dia ataovy izay havananareo amin'ny olombelona rehetra. Misy tikangiza be zany: raha azo atao. Rehefa tsy azo atao moa zany dia atao hoana moa? Fa raha azonao atao, aza mba mitady fahavalo olona zany, aza mandray fahavalo olona zany. Fa Jesosy aza tsy nandray anao fahavalo, aza maka fahavalo ho an'ny tenanao zany. Tsy mahita fitahina amin'izany ianao, fa mipirahalaza miara-monina mifankaty, zany no misy fitahina. Salamo fahatelo amby telopolo amby zato. Tandrovo tsara ny fihavanana, tandrovo ny fihavanana. Fa ny fivavahana akory tsy mampisaraka, ny fivavahana mampiombona ny fivavahana. Jesosy Kristy mpampiavana, ataovy zava-dehibe ao anao io. Mihavana faingana, andininy fadimy amby roapolo. Mihavana faingana, zany hoe aza mangatakandro zany, aza mangatakandro, mangataka famelan-kely ka tsy fantatra ao izay avokany ampitso. Tsy fantatra hoe firy taona, firy andro, firy volana no havelomanao. Sao dia ilay elo no miandry atsika raha sanatria tsy niavana tamin'ny rahalahtsika isika. Mampianatra atsika ry havanatra tenin'Andriamanitra zao fa ny fahamarinana tian'Andriamanitra eto
dia ny fanarahana ny lalàna ao am-po, tsy amin'ny endrika ivelana fotsiny ihany, fa ny ota dia manomboka ao am-po amin'ny fahatezerana sy ny fankahalana, ny teny manimba sy ny teny mandratra ary ny fihavanana. Io dia lahara-pahamehana amin'ny fiainana ara-panao antsika. Rehefa tianao ny rahalanao, tsy miteny ratsy azy ianao, tsy ho tezitra aminy amin'ny tsy misy dikany ianao, tsy hamono azy ianao. Ny fitiavana, zay dia ao anatin'ilay fihavanana, mihavana, fitiavana, ampanjakao ny fitiavana. Fa kristianina asain'ny tompo mifankaty isika, didy vaovao no meko anareo, dia ny mba hifankatiavanareo, ny fihavanana, fifankatiavana zany. Atsonontsika amin'izao andro ny karemy zao, andiny tena, tandremo so misy fahatezerana amin'ny rehetra ao am-ponao, tandremo ny fifandirana, fa manohitra ny lalàn'i Kristy zany, ary mihavana, mifamela. Fa fotoana mety izany indrindra izao andro pahavelomanao izao, rehefa madio tsara, rehefa milamina tsara ny fifandraisana amin'ny rahalanao, dia zay vao afaka manompo an'Andriamanitra amin'ny fo marina tokoa ianao, fa raharan'Andriamanitra ny fifavahana feny fahatsiaram-belatsia, feny fankalana, feny fifandirana, feny lonom-po. Dia ny tompony ampiorina zany teny zany ho anao. Hira farany Kristy mpandresy eny aiko, hira fanoratena ho an'ny tompo izany.
an'Andriamanitra ny voninahitra. Amen.